Niflay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Rehefa miarabantsika etra ndray tonga soto amin'ilay podcast dia miaraba amin'ny Marina dia miaraba ihany koa ny Claudia izay vahintsika androany. Miaraba ny mpanaraka rehetra, miarabanao sambatra dia faly mandray ny Claudia tonga mivahiny eto amin'ny ilay podcast. Miaraba ny sambatra dia miaraba ny Marina dia misaotra betsaka amin'ny fanasana. Niary. Ny loha hevitra horesana androany moa zany dia hoe ny fitaizana ny ankizy aty ivelany. Misaotra ny Claudia tsika tsara ny manamarika fa Claudia zany dia mananjanaka 3 izay no beazina taty ivelany firy-taona moa izy ireo mba ahafahantsika mamaritra tsara. 21, 22 et 29. D'accord. Efa lehibe efa manana antraikefany mihitsy zany ny Claudia amin'ny fomba fitaizana anatin'izay zavatra. Efa 30 taona zany. Dia amenay anao malalaka zany ny taridresaka Claudia. Eny nareo moa zany manontany resaka fitaizana. Za zany mahita fa ny fomba fitaizana ankizy eto en France aty ivelany zany dia tena sarotra tokoa kahako zany ny zavatra teneniko. Ny antony mampatonga anao hoe miteny hoe sarotra dia nabetsaka raha ny traikefa izay azontsika tao amin'ny fiainantsika zany hoe tamin'ny fomba ny ainatsika tao amin'ny ray aman-drenitsika ny éducation azontsika zany dia rehefa mamerina le éducation na hoe mampianatra le éducation amin'ny zanakitsika zany dia misy ny zavatra voaray dia misy ny zavatra tsy voaray. Ny zavatra ohatra hoe lazaiko hoe mety hoe tsy voaray zao ny ohatrany hoe resaka règle ao an-trano fotsiny tenenina hoe ohatra hoe manao devoir tamin'ny mbola kely zany dia hoe manao devoir, mandeha misasa, mandeha mivavaka, anisan'ny ohatrany hoe éducation ataony adidin'ny ray aman-dreny zany. Dia rehefa mbola kely zany ny ankizy dia azontsika daholo afaka manaraka an'ilay izy zany fa rehefa misy tonga amin'ny âge atao hoe amin'ny manomboka 10-15 ans eo zany dia lasa sarotra be ny mampita an'ilay izy amin'izay satria efa manana namany any ivelany koa zany dia tsy voaraka, tsy hoe tsy voaraka fa tsy mipakatsony le zavatra teneninao an-trano tsy haiko karazana avao no tiako lazaina. Satria ve zany efa miaina sy te hiaina koa izy amin'ilay maha-izy anazy manokana mihitsy amin'ny fotoana iny. Ohatrany hoe efa mieritreritra lehibe zany zareo angambany. Ohatrany hoe efa mieritreritra ho lehibe izy dia l'éducation nomenao anazy ao ohatrany hoe efa dépassé par rapport amin'ny zavatra hitany any ivelany. Izay mihitsy saika antaniko teo hoe misy an'ilay influence an'ilay any ivelany ve izy ohatra hoe ny mpiara-mianatra na ny mpiara-monina. Tena misy influence amin'ny any ivelany mihitsy ilay izy satria rehefa ao an-trano izy rehefa teneninao hoe zao ny zavatra atao misy règle apetraka zany dia raha vao miala aminao ao an-trano izy dia rehefa any ivelany lasa zavatra fandray. Mahery be mihitsy zany le influence an'ilay environnement aty ivelany. Sady marina tokoa aloha hoe ny ankizy latsinainy hatramin'ny zoma izy any ampianarana foana ny tena mandany fotoanany dia ohatrany hoe lasa misy lanjany be zany le zavatra iainany sy ny zavatra hitany any ivelany. Zaho zao manitikitika anahy dia ny hoe misy zavatra ihany kosa angamba voatazony tamin'ny zavatra nampitena taminazy tamin'ny taloha mbola tazomin' zareo na ao anatin'io période io zareo sa ve hoe ohatrany hoe mifoanana mihitsy aloha ny zavatra rehetrarehetra izay nampitana tamin' zareo. Non, misy voatazona ka fa rehefa eo masonao ray aman-dreny izy dia tsy izay image izay mihitsy no ampisehony fa rehefa any ivelany izy
tsy eo avelany hoe tsy atao amiray aman-dreny zany de voapita ny avatra ataonao atao trano zany tsy haiko razana roa ny tiako lazainy. D'accord, ok. Zany hoe tsy very zany de toute façon le zavatra nampitaina satria ampiariny ihany ampiariny ivelany oui zay aloha ny hitako. Na de io ary zany le influence ny olona any ivelany a hita ihany zany hoe notezana tao an-trano. Ie, zay kosa aloha e oui. Tsara kosa zany za zao mieritreritra koa hoe nisy fomba zany ny taizanany ray aman-dreny, misy fomba hitaizan'ny ray aman-dreny io an'ny zanany. Ny éducation sy ny fitaizanany ray sy ny Claudia tamin'ny ray aman-dreny Claudia ve nisy namboarina nentina nitaizany ankizy atraiza eo zany nifetrany namboarina moa atraiza nifetrany hoe iny tavazo avy amin'ny ray aman-dreny iny napita tany amin'ny zanaka. Ny tiako tenenina hoe tsy adapté atraiza ny maadapté sy tsy adapté an'le fitaizanany raisina entina mitaizan'le zanaka. Misy zany hoe azo atao hoe ahoana re zany azako anazy hoe adapté ve sa tsy adapté. Misy ny adapté de misy tsy adapté. Ohatra fotsiny zao hoe ohatra hoe akaiky kely raisiko fotsiny zany hoe tsy adapté amin'ny zareo zany. Zay zany raha tamin'ny mbola kely na tamin'ny tanora de tao amin'ny ray aman-dreny rehefa miteny ny ray aman-dreny hoe mody amin'ny enina na mody amin'ny dimy sasany na ohatran'izany misy règle apetraky ny ray aman-dreny zany de manaraka an'le règle tenenin'ny ray aman-dreny na de hoe 10 taona, 9 taona, 7 taona na majeur 18 ans ohatran'izany rehefa mametraka ny ray aman-dreny hoe tia de manaraka. De zay nefa tsy adapté amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao. Raha miteny ianao ray aman-dreniny amin'izao fotoana izao hoe mody amin'ny enina ianao na mody amin'ny 7 ianao de tsy mety amin-jareo zay satria ny namana ny fiarahamonina misy anazy zany tsy adapté amin'izay satria amin'ny hariva daholo ny ankizy amin'izao fotoana izao hoe mivoaka sy hoe misy zavatra mahafinaritra any ivelany zany de tsy mety mitovy mihitsy de mitady foana marimaritra iraisana zany amin'ny hoe hiadaptena ny zavatra ny ainako sy ny zavatra ampiainako ny zanako. Somary sarotsarotra ihany, asa sarotra marina zany satria ianao zany efa hoe mieritreritra zany ianao hoe ohatrany hoe efa tory lalana zany reny azonao reny de ianao mieritreritra hoe zay no fomba andeha miampitako nefa zany mila tsy maintsy fanavaozana, fanamboarana, mise à jour foana zay zavatra. Tena mila mise à jour isan'andro mihitsy satria mila mipetraka eo amin'ny placen'le ankizy koa zany ianao amin'izao fotoana izao hoe ny ainako sy ny ainany amin'izao fotoana izao zany tsy mitovy. De mafy be le izy satria ianao en tant que hoe efa niaina tamin'le zavatra mety iainany zareo zany de mahita hoe atreto ihany no tokony andehananao nefa ny zareo tsy hoe atreto fa mahita zavatra lazaina foana zany izy de miezaka mitady marimaritra iraisana hoe raha za zany nody tamin'ny enina taloha de ny ankizy zany mety afaka mody amin'ny 8 raha za zany afaka nody tamin'ny 8 taloha de mety hoe ny ankizy mety mody amin'ny 12 mitady marimaritra iraisana zany mba hapety an'le fiarahamonina ao tokantrano. Io moa fandraisantsika ihany koa ka mba tamin'ny fitombohan'ny podcast misy fotoantsika niresaka momba ny fahasamihafana mihitsy ny génération tsy mitovy mihitsy ny génération niainantsika sy ny génération zay iainan'ny ankizy ankehitriny. Eo anatrehan'izay indrindra zao tiako anontaniana Claudia hoe nanahoana indray ny fomba fampitana ohatra amin'le hoe mpitaiza aty ivelany nanahoana ny fomba fampitana ny maha-malagasy rehefa aty ivelany. Ny ahy zany ny fomba fampitako ny maha-malagasy aty ivelany tamin'ny raisiko amin'ny zanako zany de ny fifanampiana ao an-tokantrano zany hoe na mbola kely ary ny zaza na tsika tany Madagasikara ho anahy manokana moa zany de efa nanana tasy daholo tao amin'ny ray aman-dreny hoe mampiry trano, mampirina fandriana, manasa vilia, amena tasy zany le zaza de ohatran'izay no nitezainay ny zanakay hatramin'izay hoe omena tasy foana ampianarina zany anao zavatra ao tokantrano manampy ny ray aman-dreny. Andray andraikitra. Andraisana andraikitra.
Misy ohatra hafa koa ve ohatr'izay ohatra hoe nareo ve ohatra mitondra ny ankizy manao adidy ohatra hoe mamangy fahoriana sa hoe ohatrany hoe ny fomba malagasy zany zany resaka fomba malagasy zany miezaka izay nitondra surtout moa zany ny lahy kely malagasy saingy tsy voapaka mihitsiny zany hatramin'izao aloha hatreto aloha zany ny izay le hoe rehefa misy famangina amin'ny olona manodidina na mpiray tanindrazana na mpiray fiangonana na ohatr'izany dia tsy voapita ho anahy tsy voapitako amin'ny zanako lahy izy hatreto zareo mihitsy tsy mety moa zany nefany zavatra iainanay andavanandro isan'andro mihitsy zany hitany zareo mihitsy hoe rehefa misy fahoriana rena misy fifaliana rena ohatran'izany dia mandeha foana izahay ray aman-dreny ny zanako vavy moa zany dia azo atao hoe miaina kely amin'izay ihany miezaka zany fa ny zanako lahy aloha hatreto mbola tsy voapita mihitsy izay le hoe famangina olona na ohatran'izany ny zanako Claudia ve miteny gasy ohatra ny zanako tsy miteny gasy couramment zareo fa mahazo tsara daholy dia nefa ny izahay ao an-trano dia miteny gasy za mieritreritra hoe anisan'ny ny akabetsahany fianakaviana malagasy rehetra ty ivelany ny akabetsahany hoe misy an'izay daholo zany ohatrany hoe tsy voapita mihitsy le teny malagasy mino hoe angambany mety hoe tsy fampin'ny ino moa zany média aty ivelan'ny Madagasikara miteny malagasy antony anisan'ny anankiray lehibe mahatonga izay zavatra izay na mety eo koa ny hoe tsy ampiasaina le teny aty fa teny frantsay ny tena miasa moa zany raha aty a Frantsa dia lasa manana koa le ankizy manana tendance hiteny frantsay kokoa fa tsy ampiasa an'le teny gasy na dia miteny gasy ary zany ao anatin'ny tokantrano amin'ny andavanandrom-piainana za indray nefa zany mahita hoe le volonté an'le ankizy mihitsy tsy ampy hitenenana le tenin-drazany satria efa azavaina amin'ny ankizy ho anay manokana zany dia azavaina amin'ny ankizy ao an-trano zany hoe inona ny mahazava-dehibe ny fahaizanao ny teny razanao satria raha mijery ianao ny tavaratra mijery ianao ny sinoa mahay miteny-drazany daholo ny zanak'iren'olona ireny dia nahoana ary ny antsika ato an-trano tenenana amin'le tenin-drazanao izy fa mamaly ianao amin'ny teny frantsay ihany dia za zany mahita hoe ny volonté an'le ankizy mihitsy tsy manana volonté hiteny amin'le tenin-drazany dia nefany koa nefany rehefa ohatra izy ka hoe misy namany eo ka hoe misy zavatra tsy tiany ho fantatry le namany iny mahay miteny gasy ihany izy miteny hoe mibatabata eo izy hitanao le ohatran'izao mahay ihany izy zany dia zay le teneniko hoe ohatrany hoe le volonté an'le ankizy mihitsy zany no tsy ampy amin'le hoe hitenenana an'le teny gasy tsy haiko marina zay marina zay satria zay nytiako saiko tenako ny marina teo hoe marina fa misy ny hoe aty Frantsa miteny frantsay daholo ny ankizy rehetrarehetra fa averiko indray teo hoe noho le tsy fampian'le média mihitsy satria ny ankizy ohatra ny ankizy tavaratra mijery télé izy amin'ny teny arabo mijery télé izy amin'ny teny sinoa aty a France tsika tsy manana média malagasy amin'ny teny malagasy tsisy dessin animé amin'ny teny malagasy tsy misy film amin'ny teny malagasy zay no mahatonga hoe moramora kokoa zany ho an'ny zareo ny tenin-drazany satria misy média be dia be hita aty ivelany ao an'ny tenin-dry zareo mety misy ihany média fa tena vitsy tsy dia véhicule loatra dia mety tsy fantatry ny ankizy koa ary fantahina anankiray manitikitika ansaiko koa eto hoe ahoana indray ary zany ho an'ny zareo zanakareo zany ahoana indray ny fomba fampitana indray ho an'ny zanakareo zany ho an'ny zafikely zay indray aloha tsy sarosarotra ao anahy ny amaly an'izay satria mbola tsy ahoana raha zany mbola
ohatra fotsiny amin'ny zanako lahy rehefa miteny aho hoe mapita zavatra aminy zany de miteny anazy hoe hitanao fa any arina any nareo a mbola ananjanaka de hitanareo hoe ohatrany ahoana de mamaly izy hoe ny ina moa izy ty ny fampianarana ataonay amin'ny zanakay any arina any tsy mitovy amin'ny zavatra ampianarinao anay amin'izao fotoana izao tsony zany hoe mievolue foana zany ny fiainana de mety hoe par rapport amin'izay zava-misy eo no éduquer zany any arina any fa za mino sy manantena fa ny éducation zay nomena anazy izao zany a mety misy hoetiny bagage kely hoetiny any amin'ny fiainana any arina any. Intéressant daholo zany resantsika androany zany misy zavatra ve ty marina antanina ihany koa mikasika an'izay fomba fitaizana za aloha zany ohatrany hoe za koa zany manana zanaka koa dia miezaka koa zany mampita ny zay eritreretiko hoe important zany amin'ny Malagasy ao anatin'izany ohatrany hoe ny miteny ao anatin'izany hoe mandeha amin'ny fety gasy mba ahitany koa hoe ohatrany ahoana ny misy an'le fety culturel reny zao ohatra de mba ahitany ohatra hoe ny fekanjony gasy rehefa misy manao hira gasy eto sa mba miezaka koa zany mampita an'izay zavatra zay de ny anahy ny zavatra voatsikarotro raha ny amin'ny expérienceako personnel dia hitako hoe rehefa miaraka amin'ny tena hoe gasy ny zanako tena hoe entre ny misy communauté gasy ohatra de ao anatin'ny vondrony io izy ohatra hoe hira ohatra hoe manomana concert ary zareo ka misy miezaka amin'ny teny gasy ao anatin'io groupe io de miezaka koa izy ao anatin'io de na mifampiresaka amin'ny réseaux sociaux ohatry zany ary zareo de miezaka amin'ny teny gasy satria ao anatin'le concert ohatra hoe misy hira gasy koa iray na ohatra zany fa rehefa any amin'ny vondrona hafa indray hoe misy gasy ihany koa fa miteny frantsay anefa ireo de lasa ohatrany hoe sadaikatra izy hiteny gasy ao anatin'ny iny vondrony iny de ny zavatra ohatrany hoe voatsikarotro fotsiny zany hoe tena important zany ile hoe miaina ao anatin'le culture gasy ihany izy d'un côté hoe tsy hoe miaina fa ohatrany hoe côtoyer an'izay izy satria ao anatin'io vondrony io zany tena hoe fiera ny Malagasy nous les Malgaches zao ny gasy on mange du ravitoto de namana vitendry zareo vazaha sy vahiny ary de miresaka ary zareo manazava zareo zao ny antony rehefa ry amin'ilay vondrona reny efa izy tsy misy an'izay ohatrany hoe fierté zay fa na ny miteny ary tsy de sadaikatra de lasa mamono an'le volonté an'zareo sy le fierté any hoe teny gasy aneo ny maha-malagasy azy de mizaha fotsiny zany ny amin'ny niveau miezaka hoe manana micôtoyer an'izay environnement hoe tena mba hita hoe fiera ny Malagasy azy zay izy akoatran'le ezaka ataoko atao trano zany satria raha ny ezaka atao aty an-trano zany hita hoe tsy ampy mihitsy tsy mipaka mihitsy tsy misy intérêt loatra le izy ho an'le zaza fa rehefa misy zany en plus ny atao trano hoe vondrona hafa na toerana hafa de hitako hoe manampy ihany koa mamelona an'izay hoe mba teo Malagasy de justement zay mihitsy tsy ampy amin'ny atsika ty ivelany zany satria mampatonga ana amin'ny teny hoe tsy ampy le izy le fifaneraserana aloha zany na hoe le activité rahan'ny gasy rehetrarehetra tsy ampy tsy de misy loatra de le activité tiako teneniny zay zany ohatra fotsiny zany hoe no an'ny gasy eto an-dafy zany vita fotsiny hoe le any am-piangonana kely reny fotsiny ny faneraseran'ny zanaka gasy de misy fetifety indray ao anatin'ny telovolana efa-bolana nefa ny zanaka ao amin'ireny koa indraindray tsy mety mandeha amin'ireny toerany reny ny zanany anay ohatra hoe resaka RNS zany hoe ifakaitan'ny gasy rehetra malagasy rehetra te avelany mivolavolaina tamin'izany ihany koa zareo fa zay teneniko zay hoe tsy nety mipaka tany amin-drareo mihitsy zany le hoe ahoana moa zany hoe fierté hoe tena gasy tsy haiko
tsy haiko manazava azy mazava tsara zany ka tena hoe vola volaina tamin'izany tambola kely tany nentina tany am-piangonana hoentina fety gasy hoentina RNS itenenana teny gasy fa tsy ampy dia izay no tokony mety trandrahantsika angamba hoe tsy andrasana isaky ny RNS na andrasana any am-piangonana fotsiny fa tena micrée zavatra mihitsy ho an'ny tanora gasy aty andafy ahafahana mifankahita sy miaraka manao zavatra mba tonga an'zareo fiera hoe za gasy zavatra atao matetika zany ye efa anisan'ny moyen anankiray zany ahafahana manampy amin'le fitaizana zany dia misaotra ny Claudiana no an'izay hevitra izay eto ampiresantsika telondahay dia tena mieritreritra hoe tsara mihitsy ary angamba raha anaovantsika fandaharana manokana izay dia maka ankizy concerné amin'izay mihitsika mba ahafahantsika mahafantatra hoe inona no antony inona ny fomba fijeriny zareo an'izay zavatra izay dia izay ngambany izay zao no hitako hoe tena nivaingana be tsara hoentina ahafahana miconstruire hatrany hatrany ny fitaizana sy ny fifampiresahana ihany koa amin'ny malagasy efa farana sady indray ny fandarantsika androany so dia misy teny kely amaranany Claudiana afatra kely ho an'ny mpiaino za zany dia hoe manangy atsika ray aman-dreny zany tsy ravoravitanana mihitsy ny zanakitsika fa dia hiezaka foana ampita na mbola tsy tafampita ary dia miezaka foana mampita ny amin'ny malagasy atsika nombako manana izay tenin'ny Claudia zay dia izay koa no mba ho raisiko teny farana fanentanana hatrany mba ampiroborobo ny mahamalagasy atsika mba tsy ho very fa mba ho zavatra ho anisan'ny asandratra mihitsy izay eo amin'ny fiainana ho atsika sy ny taranaka faramandimby dia sady manao veloman'ny mpiaino misaotra sy nankasitraka ny Claudia tamin'ny androany dia misaotra antsika rehetra ny aino dia misaotra betsaka ny Claudiana ivahiny teto amin'ny ilay podcast ny zarazara traikefa dia misaotra Marina dia misaotra ny sambatra dia mihitsy manantena fa mbola hitofoana dia ho betsaka ny mpieno sy andray anjara misaotra indrindra